tonga fotoanany fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay any avy. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramina androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavana amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izanina ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Efa enitaona sy 10 volana zay no nanarahantsika an'ity fandarana Doria ity. Ary zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube ary ny adresiny dia hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombonandrom-pahavelomana afahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM afahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana any an-tokantranontsika tsirairay avy any dia namana Kristofo. Manolotra anareo fandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba fandarana izay hita fa nahatsara. Ialoavantsika ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondinompo malandy. Io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga tany terahan'ity zanam-pandarana ity. Ambarao ny hitanareo izay matory vokono ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy ignara. Ny mibana zanam-pandarana dia mifakasitrana amin'ny fandarana. Fanamariana raha misy ary dia miampy ny teny fankaherezana. Fa mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko dia ho tononoko ianareo sy ny toerana niavinareo. Babany d'honneur Morafeno Akamotra Fokotany Antanambao commune Ambalabe Befanjava district Mahajanga de Gaulle taratasy tsy avy amin'io babany d'honneur ifa tsy haiko e adresy mazava ata loatra. Dominika io tianay amin'ny complexe sportif ao io tsy adino ary longo maventy koa. Longo be Mandimby Raza io amin'ny université Mahajanga ao. Vonjy Antsoerikely district ny Mitsinjo. Longo be Naouda be de Bismasoa. Camarade Destina Amparilava Katsepy. Papa amin'ny fifaliana Amparilava Katsepy. Oda Amparilava Katsepy. Za koa mifidy any zao lany. Jean-Claude Mangapaika RN4. Zamansila Fokotany Beantsiva commune Katsepy district Mitsinjo. Adresy mazava ny taratasy tsy very. Zamamfila Ankoakala. Zay nareo nandefa SMS taty aminay ary dia ankasitrana. Enina tsy nandefa koa ara fa manaraka an'ity fandarana ty akasitrana tanteraka. Fanamariana amin'ny voalohany volana Jona 2024 feno 7 taona amin'ny fandarana Doria. Tapaka zany ny fankalazana fa ataotsika ny lahadinika fa mila belara-kevitra rahanady hevitra zay miompana amin'ny asiny maha-olombelona sy ny fahendrena ary ny sotoavana malagasy. Am'izay zany tsy mivoana manoloana ny fandrosoana io tianay ho resahana io. Ho fotorontsika amin'izany na adombo ny fahendrena malagasy. Ny atombohany, ny antony ary fanohitra hoentitsika miady aminy. Manantena amin'ny fahatongavany maro izay tompona andraikitry ny fandarana. Ny toerana dia amin'ny GTZ centre d'accueil GTZ ary maison verte ary andamosin'ny maison verte ao. Betsaka ny mahita an'io efa fanao ny olona ny manao zavatra ao. Efa tapaka amin'ny fotoana efa raikitra fa tsisy zavatra Andriamanitra sisa ny talahotsika atateraka azy. Ity idéologie vaovao ity no tena antenaina anovana tsara amin'ny fiarahamonina. Zay efa rendrika amin'ny faharatsiana fa mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena iadana ny taranaka fara mandimby. Araka an'le teny filamatra teo ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao. Fa eto azany dia indramiko ilay teny dadabe Tsiranana matetika verimberiko eto hoe naza misy ay any akoatrany
indray andro any. Raha mbola misy koa ny fanaiko dia ataoko fa hotretrika mandrakariva aho raha mahita ny tany razako eny amin'ny lalan'ny fahasambarana. Ka tsy ilay fahasambarana ivelan'Andriamanitra toy ny Sodoma sy Gomora akory, fa ilay fahasambarana eo ambany fiarovan'ilay nahary. Zany zavatra iriko amin'ny Madagasikara. Entaniko ianao, tomoko ianao, mba hiara iombon-kevitra amin'ny fomba fijery tahaka io atsika rehetrarehetra. Fa tsy hoe ny anakay za fa ho faty io ambela ho any za tsy mijery, fa adisokevitra zany avako aby. Satria ny famelana soa ny tsara ho an'ny taranaka ny tena zava-dehibe, ary zay ny tena katsahana. Nisy fanontaniana napetraka taminay dia nameko toko tamin'ny valin'ny SMS ny hoe amin'ny fandarana amin'ny Zoma mamaly azy. Tamin'ny taona firy nanomboa amin'ny fandarana Doria, dia io zay hoe tamin'ny voalohan'ny volana Jona taona 1994 no nanomboany voalohany. Ary inona no natonga anao namorona azy io? Liana le olona. Ampanetretena no ilazako fa efa tato anatiko fizarana io. Satria tamin'ny taona 16 mars 2005 za efa nanoratra boky mitondra lohateny hoe fiainam-pivoaran'ny taranaka malagasy, fa tsy naomby satria tsy mpamaky boky atsika. Tamin'ny novambra 2015 mbola nanoratra boky koa za, fivohim-piainana, fa tsy naomby. Tsy liana amin'ny famakiam-boky isika malagasy. Mbola maro ny tsy lafo ao amiko fa za tsy kivy. Dia naleoko namorona fandaram-pahendrena io Doria io. Fanontaniana fahatelo, asa na mahavaly an'le fanontanian'le olona fa zay no entiko milaza aminy zany. Fanontaniana fahatelo dia hoe nahoana ianao no nankalaza ny 15 taona ny fandarana dia tonga dia 7 taona fa tsy 10 taona. Enjana be le fanontaniana. Eto zany dia miteny hoe tsy azo lalova-potsy ny isa 7 fa isa masina izy io. 3 isan'Andriamanitra, 4 isan'olombelona, 3 ampina 4 7. Zay mahamasina azy. Isa masina zany isa 7 ka tsy tsara raha ohatra ka lalova-potsiny. Nantolo raha rehefa mirary soa amin'ny mpanambady dia ozy izy mitera 7 lahy sy 7 vavy. Tsy ny amarony ny tadiaviny, fa io asiny 7 ny tianao apetraka. Anika maro ny te hanova azy, satria tsy fantany zany hoe asiny isa 7 zany. Na rehefa androdana ny mandany Jeriko raha niodidina impito, zany hoe io isa 7 zany misy ainga fototrany, dia izy le nilazaiko teo hoe isa masina. Zay natonga na hoe tsy 5 taona fa tonga dia mba nandalo 7 taona vo 10 taona. Fa akoatrany amin'ny 7 taona azy, tonga dia any amin'ny 10 taona indray tsika ny miona. Zay ny fanontaniana. Everiko fa mba na valy ny fanontaniana reo angamban'izay. Teny fankahirezana. Tia indray misy teny fankahirezana zaraiko amintsika zany. Amin'ny fiainana tsara ny mamela heloka, fa tsy midika zany hoe ifamerina amin'iny olona nanao heloka taminao iny ianao, ka mbola metraka fitokisana anjambany iray voanao. Amin'ny fiainana maimaim-poana ny famelan-keloka, fa azadiny fa ny fahatokisana dia zavatra sarobidy, ka maiza manavaka an'izany amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana aza maika manome toerana ngeza be eo amin'ny fiainanao, olona eo amin'ny fiainanao zany. Izay tia amin'ny fiainana dia mahandry, fa tsy tokony misy teritery, tsy ny sahady. Tena ampanetretena, manao azafady aminao, fa tianana ny tsara dia mivoy loha-hevitra, mba tsy hivoana amin'ilay loha-hevitra ny zavatra ho velabelariko. Ny loha-hevitra na ratsika farantety dia ny hoe fahaizana manindry fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana. Fanontaniana no hoe efa mba nanindry fo ve ianao tamin'ny fiainanao, manoloana ny zavatra tsy tianao nefa niseho tamin'ny fiainanao? Samy isika mamaly, eny na tsy, any ianao ihany mahafantatra an'izay. Manindry dia avy amin'ny teny hoe tsindry, midika hoe mampitony. Ny fahaizana manindry fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana. Amin'ny fiainana
iza eny amin'ny fiarahamonina ny antsoina hoe olokendry. Fanontaniana mila valy zany. Ny olokendry tsy iza fa reo olona afaka mampiara-diny fiainana amin'ny fahamarinana. Afaka mandanjalanja amin'ny fahalalana olona amin'ity fiainana ity. Araka n'ilay ohabolana manao hoe ny olo-marina dia tahaka ny masoandro. Mazava zay rehetra atao. Ny fahendrena atao amin'ny fiainana no mampahazo ny soa sy ny tsara. Ny tsara mpanolotsaina amin'ity fiainana ity no mahita fandrosoana sy fahatsaram-piainana. Amin'ny fiainana ilaina ny fahaiza-mandefitra. Amin'ny fiainana ilaina ny famehezana tena manoloana ny sitrapo. Amin'ny fiainana ilaina ny fahendrena. Enina dia voaososy aza indraindray zoma ananany tena na hoe tsy hoento mandefitra aza ny rariny sy nitsiny amin'ity fiainana ity araka ny tenin'ny Taolo, fa araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ady amin'ny adala ka ny manam-panahy ihany ny mandefitra. Amin'ny fiainana aza diny ny asy ny hatsaram-panahy zany. Amin'ny fiainana ilaina fahendrena sy ny fandanjalanjana ny antonony amin'ity fiainantsika ity. Fa ny sotoavana zay ateraky ny saina maneritreritra sy ny marina no loharano mamelombelona ny olombelona amin'ny fiainam-pitondran-tenany. Ndray manontolo mandritra ny androm-piainana. Zay tokony hitondrantsika olombelona amin'ny soa sy ny tsara amin'ny fiadanam-panahy. Amin'ny fiainana, tandremo fa ny ratso no mpitondraky vina amintsika olombelona. Ohatra, ny tahotra, ny akamona, ny tebiteby, ny aiai. Ireo rehetra ireo dia mitondra antsika olombelona amin'ny fahosan-toetra. Manafoana, mamafa ny risipo amin'ny fiainana. Satria ianao rehefa kanosa tsy manana fironana hiezaka amin'ny fiainana zany, ka ilaina ny fanoherana an'izany fahosana zany eo amin'ny toetra mba hahatsara amin'ny fiainanao, tahaka ny filazana amin'ny teny andavanandro ny hoe adala ny toandrainy, entina anamarinana hoe mba miezanao mba tsy hitovy amin'ny babanao, fa adala ny toandrainy. Toy ny hoe zay maharitra mangidy no mahita ny mamy amin'ity fiainana ity. Zay maharitra vadin'andriana ozy ny fomba fiteny, zay tsy maharitra vadiny kotokely. Amin'ny fiainana ny faharetana ny ahitana vokatra. Tsy misy mafy tsy laitry ny zoto amin'ny fiainana. Tahaka n'ity Doria ity. Malaky zoma io avako aby. Marandrainy zomana kainany Doria fa mieritreritra iny koa raha ndeso. Fa tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Feny de zao. Amin'ny fiainana azo antoka fa andresy ny olona maharimpery. Tena azo antoka fa azahoany fahombiazana. Zay le hoe ny fahaizana manindry fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana. Amin'ny fiainana ny mahavatra ihany no manambe. Ny rehetra zay tokony ananana dia ny didim-pitondran-tena amin'ny fiainana. Zany tokony ananany rehetra amin'ity fiainana ity. Amin'ny fiainana ny olombelona dia tokony mikaroka sy mikatsaka ny soa sy ny tsara. Satria matoa tsy ny maro ny mahavita mikaroka sy mikatsaka ny soa sy ny tsara, dia tsy moramora na mandeha ho azy ny fahazahoana ny fahasoavana amin'ity fiainana ity. Fa ilaina fitsipika ny fitondran-tena amin'ny fiainana. Zay ny mahazava-dehibe ny vala, zay arafitry ny fady sy ny fomba. Nefa indrisy fa ireo fady sy ny fomba ireo indray no andosiran'ny taranaka ankehitriny. Ary zany mahamaro ny ratsy sy ny bibolona amin'izao. Mba miteny ihany ny vokiandro, mba miteny ihany ny ray aman-dreny ny hoe tandremo fa fady io. Indrindra no anaovany azy. Tsy fihinana io fa fady, indrindra ny hinanany azy. Gaga ve isika raha mihamaro ny adala amin'ny fiainantsika amin'izao? Izany mba mijoro tompona andraikitra amin'ireny olona lasa dala reny. Dia amin'izao moa lasa vala ray ny adala sy ny endry amin'ny fiarahamonina. Nefa ny fahantrana matetika mitondra amin'ny loto, ny fahantrana matetika mitondra amin'ny sarigo boridamba. Hany ka sarotra indraindray manavaka ny mahantra sy ny adala eny anivon'ny fiarahamonina eny, no isika vala mitambatra amin'ny adala. Koa tokony ho sarahana izy io, mba hiavaka ny bibiolona sy ny olona manam-panahy. Aza diny fa ny olona mini tsy manao ny tokony ataony amin'ity fiainana ity, olona miamboa didy, olona mandaha didy, olona mandositra didy,
anika lasa vesatry ny ankonana, lasa vesatra amin'ny fianakaviana, lasa vesatra amin'ny fiarahamonina, indrindra lasa vesatra amin'ny firenena ny manana ny adala amin'ity fiainana ty. Ka tena adidy makadiry ombonantsika malagasy manontolo ny mitrotro rindram-piainana sy ny filaminana ho an-taranaka amin'ity fiainana ty. Tena zokona ndraikitra ho amin'ny firenena ny fanorona ny taranaka mba tsy averiny sotoavana malagasy olovan'ny taranaka. Tamin'izay moa zany teny hoe nisy tranga hita koa mba namonjy fahoriana de nahita olona ambony zay tokony alalany tokony atao manoloana amin'ny fahoriana. Fa tena nanongo tena ny tena mahita azy amonjy fahoriana miakanjo lamba mena be. Loko mena zany manko midika loko mpifaliana nefa hoentiny any amin'ny fahoriana. Fanontaniana de ny hoe tsy fahalalana ve sa tsy firarahina sa tena faniratsirana ny sotoavana malagasy tsotro zao. Zay ny fanontaniako ho antsika rehetrarehetra manoloana ny tranga tahaka ireny. Misy taranaka malagasy antsoina hoe zafin-dravoay, misy tantara zay nahatonga an'io, misy fomba, misy fady zay tsy azo atao noho ny tranga nisy tany aloha. Ambara ilazana torona ny taranaka amin'ny fomba tsy fanao tokony ho tandremana. Fa mbola misy ny mania, mbola misy mandrabiraby, mbola misy ny maniratsira ny taranaka aty afara. Anika maro ny taranaka very, anika maro ny taranaka adala, anika maro ny taranaka tsy manjary. Fa tena ilaina fandraisana ndraikitra makadiry ny ampanjary ny taranaka. Fa tsy fanosehana azy fotsiny any am-pianarana mba azo diplôma, fa ny tena atonga azy ho tonga olombanina eto anivon'ny firenena mihitsy. Zany ny tanjona. Firy ny manam-pahaizana amin'izao na ny miaraba olona tsy fantany. Firy ny manam-pahaizana ny amin'izao na ny manao azafady any tsy fombany. Ary zay koa ny fomba entiny itenenana fa manam-pahaizana izy tsy miaraba olona. Zay koa ny anehoany fa manam-pahaizana izy tsy manao azafady. Misy foko fady alika, misy foko fady kosoa, misy dikany reny rehetra reny. Fa tsara ny mifanaja, tsara ny mifampihevitra, tsara ny fanome voninahitra amin'ny fomba mampanao. Ny fahaizana manindro fo amin'ny fiainana no mahatsara fihavanana. Isika zao zany tonga amin'ilay fomba fitenin'ny Ntaolo manao hoe mitaiza zaza belelo ka samy manifika an'izay mahatsara ny azy. Tenin'ny Ntaolo zany fa tsy teny Imanovojery. Ka hoy zay hoe eto amin'ity fandarana ty, ndao isika rehetra anao tahaka ny tratra ireketany elatra. Andao tsika rehetra anao tahaka ny felatanana itambarany tondro ary lohalika itohizany ozatra ho an'ny hoavin'ny taranaka sy ny firenena malagasy mba ho to ny fahaizana manindro fo amin'ny fiainana mba hahatonga fahatsaram-pihavanana araka ny teny faneva amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa, rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Ireo martiorany 1947 ireo ny tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe maty nanao soa tahaky ny lamaka na tsy nandefitra vao tapatapaka. Amin'izao dia tokony isongadina ny taranaka izay navelan'izy ireny amin'ity firenena ty. Indrisy fa toy ny akoho ninam-bitsika zany isika taranaka izay namelana ny tantara ka mianjoanjona tsy manan-kevitra ilazana, tsy manan-kevitra amin'ny tranga. Ny tena tsy hanadinoany taranaka ny tantara ny 29 mars 1947 aty aoriana amintsika miteny zao zany. Raha mpianatra izy natao andro tsy ianarana ny 29 mars 1947. Raha mpiasa izy dia natao andro tsy iasana nefa ndraisaka rama ny 29 mars. Dia izay no ahatsiarovany azy. Ny filamatra amin'ny fandarana dia ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Fa indrisy isika olombelona dia toy ny omby, indray mandro fa tsy indray mifo.
lohevitra dia ny hoe adidy sy andraikitra ny olombelona amin'ny firenena ndia ho faritantsika aloha ny atao hoe firenena. Maro ny famaritana an'izy ity fa eto dia famaritana ataon'ny fandarana Doria no entiko aminareo. Ny firenena dia vahoaka miara-monina amin'ny faritra iray, ka iray firazanana, iray fiteny, iray fomba, iray fileovana. Zava-dehibe amin'ny olombelona ambony ity tany ity ny firenena. Anisan'ny olona farahidiny, zany olona tsy manana amin'ny firenena zany. Miankina amina ny ampandrosony olombelona ao aminy, satria Andriamanitra, Ray aman-dreny, ny firenena no tokotelo manasoa ny olombelona amin'ity fiainana ity. Ka anisan'ny tantara tsy mba fanadino ny tantara amin'ny firenena. Anisan'izany io tantarany 770. Zava-dehibe amin'ny olombelona ny firenena, ka tokony hanana didy sy andraikitra ny olona tsirairay ao amin'ny firenena. Mifanohana, mifampiankina ny olombelona sy ny firenena amin'ny fifanasoavana. Arakaraka ny anaovan'ny olombelona ny andraikiny amin'ny fireneny no manome lanjany, manome asiny, manome voninahitra n'ilay firenena. Fehiny dia zao. Hoy ny firenena raha mba miteny izy dia ajao aho arakaraka ny fahaavaranao mikarakara ahy, ny tombony heriko, ny asina ananako, anasoavako anao. Raha mijery ny tranga misy ankehitriny sika, mampitany io fitenina velan'ny taolo amin'ny firenena io, dia anjarantsika no mandinika sy mieritreritra hoe manahoana. Mba mitoetra ve zany? Vetavetaina ny fombany, atao dalalo ny arenany, tsy misy mandala ny sozena velany, ifandroritana ny tantana azy, nefa ny tokony ifandrombonana. Amin'ny fiainana raha misy zavatra sarotra indrindra amin'ity fiainan'ny olombelona ty, anisan'ny sarotra ny fitantanana amin'ny firenena. Satria miara-miasa amin'ny daholo ny hevitr'Andriamanitra, ny hevitry ny Zagnahary, hevitr'olombelona, ny hevitry ny devoly, ny hevim-pahotana. Mifanjevo reo rehetra reo, ka tena lasa mifanaritaka. Fehiny dia zao. Adidy sy andraikitra ny olombelona amin'ny firenena dia azo tsorina toy izao. Tia azy aloha, tiavo izy aloha. Miasa ho azy, fa tsy ambava foana anao miteny hoe tiako izy. Mivavaka ho azy. Fa tena hoe tiavo amin'ny fonao manontolo, tiavo amin'ny sainao manontolo, tiavo amin'ny fananao manontolo, fa tsy hoe noho ny anton'izao sy zao. Satria ny olana matetika, ny olona sanatria tsy tian'ilay firenena, fa misy zavatra ambadika an'izay. Tahaka ny olona tsy tian'ity firenena ty zany, apetrako amintsika tsirairay avy, dia tahaka ny olona amadika ny reniny zay nahitany masoandro. Satria reny ny tena navian'izany teny hoe firenena zany. Ka tena rariny, ary tena hitsiny loatra ny raisan'ny olombanina rehetra, hihevitra, hikatsika, hilofo hanonotra n'ity firenena ity. Zay nge no anisan'ny mahatonga ny olona ratsy fiafara amin'ity fiainana ity. Satria nanao tsy mety tamin'ny reniny, tamin'ny fireneny. Maro zany. Dia nataon'Andriamanitra motro amin'ny satra amin'ny fiainany. Manakory moa motro amin'ny satra? Ampiretiny tsara ny laoli tsofela komboko ziny motro amin'ny satra, lavenina tavela. Ny redareda be tamboalohany, indrisy lasa lavenina amin'ny farany. Maro manontany, raha naninao izy ve mampalahelo, grave la olo, adjectif jiaby io mantraiky amin'ny olo iny ihany. Nefa ny anao koa tokony mitandrina. Ny fahitana tranga tsy mety amin'ny olona anankiray, tsy ny fitenenana na ny fijerena na ny fitsikeranana iny zava-dehibe, fa entinao mitandrina ho anao koa. So dia mipaka aminao any iny sanatria
koa mivavah amin'Andriamanitra tsika ho an'ity firenentsika ty raha tena manana fitiavana anazy tokoa isika mba handrotsahany fitahiana aminy satria efa masina nge ty firenena ty fa raha tiany tsy masina tsy nitantany Ragnahary tsy haiko pala misy nantsika am'izay ndeha ihany koa isika hivavaka ho amin'ny mpitondra firenena mba Andriamanitra no anazavany sainy ibaiko azy anitsy azy am'izay mba tongava amin'ny fanambinana amin'ny asany fa ny zava-misy atsika manozona koa fanozonana zany de lasa mienahena le firenetsika ary ho tanteraka amintsika le teny malaza sy teny marina manao hoe sambatra amin'ny firenena zay matahotra an'Andriamanitra ary ny fahendrena tsara tarafina amin'ity fiainana ity dia ny fahendreny tantely tsara io fahendreny tantely ka na maty aza mba mamela mamy misy fomba fiteny zay manao hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa nefa mamy zany maty namela soa mba any aminao any ve zany aza dino avako aby amin'ny fiainana ny mahalala tsy manoro namany tsy maintsy andrasany atambo lalam-piainana zany fatandremo anao zany manana fahalalana nefa ny anao tsy manoro namanao fa anao mivola ambela ho any iny konteko azy ninakaindro ataoko za tsy maintsy andrasany atambo anao bwana lalam-piainana zany ary maro ny very ao anatin'izany io ray raha aminao ray firenena aminao nahoana ny obanjainao karaha io to noho ny ara-tsim-pananao ka efa tsy indriko deny zao zany hoe amin'ity fiaina mandalo ty ny mahalala tsy manoro namany de tsy maintsy andrasany atambo lalam-piainana zany ary ny torona tsy mino amin'ity fiainana ty de tsy maintsy andrasan-doza lalam-piainana zany tsy za mamorona an'izany fa lalam-piainana zany misy makolona nohony tsy fahalalany dia manao saim-pantana izy misy tantara kely tantaraiko anareo misy namako be mihitsy nasesiky ny razana anao valy itsika hifankahita fa misy ilako anao mihitsy valy nambarany olo maty io tsisy ilana azy koa manakory va io fa tsisy raha ilana azy koa ino koa raha miasa aminazy izy fa maty azadiny amin'ity fiainana ty naiza niza firenena tsy maintsy misy fombany tsy maintsy misy fomba ajaina misy fomba mampanao ka raha ny fomba mampanaonao no ny vesarany kolotsaina vahiny ka narinao anao bwana miaina fa efa nisan'ny maty sanatria mivava raha misy mandalo amin'ny tranoko anareo de misy sary ngeza be ao amin'ny manoloana ny tranoko ao sary ny raiko izy io de nasiko soratra hoe souvenir gravé au cœur zany hoe tsy afaka atao poko mihitsy na efa efatra amin'ny telopolo taona lasa zay ny nahafatesany io raiko de ozy ny olona mahita zany raha tahaka an'ity valilako mifanena tamiko ty de olona dala raha zany nataony raha zany koa ny anaovany taranaka ho azy de manahoana ty Madagasikara atsika ty manahoana atsika malagasy ka teny entiko ampisainana fotsiny marina mety manana fomba vaovao ianao kolotsaina vaovao ianao zay nandresy lahatra anao fa azadiny fa ny razana no ny andohanao io no nampitoy ny taolana ho aminao araka n'le teninay zay hoe
matetika averimberiko fa misy ny tezitra. Rehefa miresaka hoe tany ianao dia ataony hoe minomino foana rehefa manaja ny fomba ny tany io. Rehefa miresaka anao hoe razana misy fombany dia ohatrany hoe manaonao foana ianao manao ny zavatra io. Fa adinony hoe fitambaran'ny tany sy ny razana ngenina tonga ny tany razana. Fa rehefa miresaka anao hoe tany razana dia ozy izy hoe zany tena mpanasoany io. Ohatrany fanipaka ohatra amin'ny vavan'omby manoaka ihany le hevitra n'le olona. Maro ny veriny amin'izany. Ka tianay mampatsiahy hoe io anao mandala nyty tany razana ty teny anankiroa natambatra nge izy io e. Tany sy ny razana. Razana le nilazaiko teo hoe tsisy rahana an'izany tsony sanatria ny vava. Izy ny tompony fa tsy za. Tany zay misy fombany. Tsiratsirao ange ny tany ahitanao azy. Fa noho tsy fahalalanao dia tafiteny an'izay ianao. Fa ny tany sy ny razana ny tonga tany razana. Fa rehefa miresaka tany razana ifantofana mitondra azy. Ary zay le niteneniko teo hoe vetavetaina ny fombany, atao dalalo ny arenany, tsy misy mpandala ny sozana velany. Ifandroritana ny tantana azy nefa ny tokony ifandrombonana. Hita maso ane zany fa tsy zavatra foronina. Aizaka ny taolambalo ndray zay tokony kojakojainao, ino no antenainao anatsara ny androm-piainanao, alafonao ny taolambalonao. Fa averizana ane zany, ozona ane zany. Ka ty fandarana ty moa zany fandaram-panabeazana. Mamoa ny efa very. Manaitra ny tena ino mo filazana zany hoe rembena. Ohatrany hoe olona efa reniko ny torimaso dia foazinay amin'ny alalan'ity fandarana ty. Ka ialako tsiny satria amin'ny fiainana mbola veriko ihany. Ny mahalalany tsy manoro namany tsy maintsy andrasany atambo. Lalam-piainana zany. Ary ny torona tsy mino amin'ny fiainana dia tsy maintsy andrasan-doza. Lalam-piainana zany. Ka eto zany tsy manome tsiny anizaniza satria rakotra ny tsy fahalalana asika. Ary zay ny adidy amanandraikitra nyty fandarana Doria ity. Ary mbola entaniko anareo amin'ny voalohan'ny volana Jona io, anatrika nio lahadinika famelabelara-kevitra zay arahantsika ao amin'ny GTZ ary amin'ny Maison Verte, satria zay no hetsika ny fankalazana amin'ity fahafitotoana ny fandarana Doria ity. Boriboriny amin'ny valo tapitra ny fotoanantsika. Raha misy nahatohina anao zay voalazako zay, eto aho dia mialatsiny ary tena mifona fa tsy ianao ny teneniko fa te hanana ny tsara dia manambara mba tsy hotodiny, mba tsy andrasany atambo sanatria mivava araka an'ilay voalazako teo. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinana toy izao miezaka mitondra loha hevitra vaovao. Tapitra ny fotoanantsika.